Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana tamin'ity ity araky ny hitantsika amin'ny sary izao dia saika maina ny andro manerana ny anosy satria dia mbola ao atsimon'ny nosy hatrany ilay rindraona ary mpahatoerana hatrany izy atao anatin'ny roa andro avy tombanana ihany koa izy tonga rotsakorana amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny manomboka ny alahady kosa indray dia mety anomevana ny orana tandrivindraona any amin'ny tapany avoany andrefana sy ny ilany andrefana avoatany ihany koa ny fisiny izy io any amin'ny fiandohan'ny herinandro nefa dia mahazo vahana indray ny varatra aza miaraka amin'ilay raona miaraka amin'ity rindraona ity ka mety hivadika tanteraka indray ny andro na hiverina mangatsika tanteraka ny andro any amin'ny alatsinainy any misongadina be izay fidinana maripana izay manomboka ny fiandohan'ny herinandro vaovao io zany toy izao ary ny toetrany androntsika ho an'ny rapizy vao maraina dia isy aloha ny zavona ho an'ny voatany sy ny atany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny manorana tandrivindraona mandalo hatrany ny any analanjirofo sy ny any amin'ny distrikana Antalahany ambiny kosa dia maina tanteraka ho an'ny rapizy tolakandro mety isy ny tandrivindraona ho an'ny faritry melaky ny faritry menabe ary ny ilany andrefana amin'ny faritry bongolava torak izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara dianaso fiasy ny any amin'ny faritry savany ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana ho an'izay rapitso izay mbola mafana hatrany aloha ny avoatany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana mahery ny 30 degré celsius avokoa aloha ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady ary ny maraina sy ny ariva dia saika ahitana orana hatrany aloha zany any amin'ny tapany atsimo Madagasikara sy ny ilany atsimo atsinanany nosy iny noho nylay rindraona hatrany no mitondra an'izay ary manome vana ny orana tandrivindraona ihany koa nefa izany ho an'ny tany faritry melaky ny faritry bongolava ny ilany andrefan'ny voatany iray manontolo ary koa mety ahitana ihany koa manakaikaiky ny distrikana Ambanja ny ambiny dia mandraona amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro ny maripana ho vinavina amin'izay alahady izay mbola somary mafana hatrany ny andro any amin'ny faritry matsatra ambony indro amin'ny 30 degré celsius ny ambony indrindra fa misy fidinana kely kosa izay maripana izay ho an'ny faritra Analamanga eo amin'ny 17 degré celsius eo manomboka midina be kosa ny maripana ho an'ny faritra Anosy izay tombanana hatrany amin'ny 13 degré celsius izay maripana izay ny ambony kosa indray 20 ka hatramin'ny 27 izay miovy izay ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefana ihany koa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana amin'izay andro ny alahady izay ho an'ny alatsinainy ary manomboka mipetraka tsikelikely indray ny avaratra aza izay manosika ny raona niaraka amin'ilay rindraona hatrany ka vokatra izay dia misy hatrany ny orana any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara ary mety hiendrika herikandro kosa izay ho an'ny ilany atsinanan'ny Matsiatra ambony sy ny faritry Orombe ary ny atotan'ny faritra Anosy sy Androy misy ny orana tandrivindraona amin'ny tapakandro ariva ho an'ny faritry melaky ny ilany andrefan'ny faritry bongolava ny atotan'ny faritry menabe sy ny any amin'ny faritry Iboeny mety isy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Anosy ny aminy aloha dia somary mbola maimaina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay midina ny maripana ary tena somary goavana be izay vidinana izay indrindra ho an'ny avoatany satria dia tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana vinavina any amin'ny faritry Matsiatra ambony ho an'ny ambony indrindra izay ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana ihany koa dia midina 20 ka hatramin'ny 24 degré celsius raha toka mbola mijanona ho mafana hatrany ny andro any amin'ny tapany avaratra andrefana sy avoany andrefan'ny Madagasikara iny mety mitonga hatrany amin'ny 17 degré celsius moa ny ambony indrindra amin'izay andro ny alatsinainy izay ny mahakasika an'iny fa ny tany falotoandrivotra kosa indray ahitana fiakarana indray izay ka lasa ambony izay tany falotoandrivotra izay raha ny atao Tananarivo manokana avroatra amin'ny 4 eny raha oharina amin'ny fetrany OMS moa ny referetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro dia hijanona ao ambony hatrany aloha izay tany falotoandrivotra izay atao Tananarivo renivohitra ka mankarary ireo olona marefo hatrany aloha ny fiatraikan'izay ho falotoandrivotra izay ny meteo tamin'ity an'ity ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko